avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Jumina, Tiago, Jumina, orange, fraise et coco, si parfait, Marisa Caraza, Jumina, Mina Meterna. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Fiaraha-miasa samaly aingany ireo filan'ny vahoaka no maty matesana ho ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika nandritra ny fandraisam-pitenenany tamin'ny Afrika Forward tany Nairobi. Ny antson'ijirena akaiky sy anokafana fanadiadiana momba ny fiasan'ny fitsarana ao Betroka ny ao anivon'ny cabinet juridique lutte contre l'injustice et défenseur des droits humains. Averina nampikakaiky amponina ny fahatapahan-drano lavareny amina faritra maro eto Antananarivo sy ny manodidina. Takina ny fanatsarana ny fomba fiasa isorohana ny fitokonana hety sy roa oromponina. Miandro fahafatesana ny ankamaroan'ireo marary voka tratrany insuffisance rénale. Ankoatr'ireo manana fahafahana no dialyse na hitsapitena ny velany ho ny filohan'ny Association Rénale de Madagascar. Anovelany mangataka fifandrindrana akaiky mikasika ny fipetra ara-pahasalamana amin'ny vondrony Europiany ny Frantsa manoloana ny loza ara-pahasalamana teraky ny hantavirus ny antsipriandreo. Akafaliana trano tomboky lasy tombovavy no itsy indray ny tokantranonao amin'ity ality tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao manasanao avy hatrany anaraka ny Antsiprian'izay avy hatrany mikasika ny dian'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika any Kenya amin'izao fotoana no anokafantsika ny fiarahana amin'ity alaity. Fomba iray ny kendrena ny ampandrosoana ny continent africaine ny fionana ny tampony Africa Forward any Nairobi. Filoha mpanjakana maro mpampiasa vola sy mpampindram-bola ary mpandrara samihafa ihany koa isan'ny miatrika ny makasika an'izay fionan'izay any an-toerany. Ho an'ny Madagasikara manokana fiaraha-miasa namafy amaly aingany ireo filan'ny vahoaka no maty matesana ho ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika tany an-toerana Gaetan Andriatsilavo. Azo atao ny mampandroso ny kontinanta afrikanina araky ny votra tamin'ny fionana ny tampony Africa Forward teto Nairobi renivohitry Kenya. Filoham-pirenena sy filoham-panjakana maro aty Afrika no nandray anjara. Maro ny asa tokony atao raha ny nambaran'ireo filoham-panjakana nandray fitenenana tamin'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ity fotoana ity ny maraina teo. Ho an'ny Madagasikara manokana, filoham-panjakana maro no niaona tamin'ny filohan'ny fanavaozana. Manana ny toerany amin'ny fampandrosoana an'izao tontolo izao i Afrika ary tsy tokony hanina amin'ny fiandrasana fanampiana avy any ivelany hatrany. Ny fananana tanora maro, ny famoronana asa ary ny fanamafisana amin'ny fampianarana ny teknôlôjia vaovao toy ny intelligence artificielle. Alohan'ny taona 2024, tanora ny iray amin'ny olona 4 eto Afrika ka hery lehibe izany ho an'ny fampandrosoana ny firenena ho ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana. Manodidina ny 320 miliara euro ny fampiasam-bola aty amin'ny kontinanta afrikanina ary ny 470 miliara amin'ireo avy amin'ny firenena frantsay, ny 7 miliara avy amin'ny mpiara-mombona antoka hafa. Tokony ovaina ny fijeran'ireo firenena afrikanina ka tsy ho firenena mila fanampiana hatrany raha ny nambaran'ny filoha frantsay Emmanuel Macron nandritra ny fandraisam-pitenenany. Pour le réussir, on a voulu mobiliser. Mba ahafahana manantanteraka izany dia nokasena ny anetsika ny sehatra tsy miankina. Omaly dia nambara ary zava-baovao izany fa tamin'ity forum arabaritra ity dia nahazona 320 miliara euro amin'ny fampiasam-bola avy any amin'ny sehatra tsy miankina avy amin'ny orinasa sy ny tahirim-bola fampiasam-bola tsy miankina tanteraka eto Afrika. Amin'ireo 320 miliara euro ireo dia 420 miliara euro avy amin'ny fampiasam-bola ny orinasa frantsay any amin'ny firenena afrikanina ary 7 miliara euro avy amin'ny orinasa sy ireo mpitarika arabaritra afrikanina eto amin'ny kontinanta. Ity vokatra ity mihitsy dia shock lehibe iray mampiseho ny hery sy ny lanjan'ny zavatra resahiko eto ary mampiseho ihany koa fa tena fionana mifantoka amin'ny asa sy ny vokatra mivaingana ity. Sommet d'action.
Anisan'ny tanjona amin'ny fampandrosoana ny firenena ty Afrika ity fihaonana ny tampony ity, ananana fiaingana sy vina vaovao iraisan'ireo firenena afrikanina. Voalohany amin'izany ny fanasana ireo mpandra misa 4,000 mahery nandritra ity fihaonana ny tampony ity, entina hampandrosoana ny toe-karena eto Afrika. Ny fahabetsahany sehatra asa tsy ara-dalàna no isan'ny sakana tsy mampandroso ity kontinanta ity. Nos jeunes ne doivent pas constituer un fardeau. Tsy tokony ho enta-mavesatra ho an'ny fiarahamonina ny tanora, mifanohitra amin'izany. Mila ampiasam-bola sy toanana izy ireo. Ny fahabetsahan'ny tanora amin'ny mponina dia tsy midika ho azy, fa lasa herina fahefana ara-demografika mahery vaika avy hatrany. Noho izany, dia ilaina ny manatsara ny fanabeazana, ny fampivoarana fahaiza-manao, ny fikarohana, ny fampidirana nomerika ary ny fandraharana. Ry tomboky lahy sy tomboky vavy, tsy ho tanteraka izany rehetra izany raha tsy misy ny fandriampahalemana, fitoniana ary fiaraha-miasa iraisam-pirenena mahomby. Ny fandriampahalemana, ny fiarovana ary ny fampandrosoana dia tsy azo sarahina. Sont indissociables. Ho an'ny Madagasikara manokana, taorian'ny fanokafana ny fihaonana ny tampony, maro ireo fihaonana ny tanterahan'ny filohan'ny fanavaozana, izay nandraisan'ny filoham-panjakana sy tompon'andraiki-panjakana ambony maro nandritra ity tontolo andro ity. Ankoatra ireo, hitafa amin'ny diaspora aty an-toerana ihany koa ny filoha. Ho an'ireo delegasiona malagasy, nisy ny fihaonana latabatra boribory teo amin'ny ministra malagasy izay nanatrika taty an-toerana. Niona tamin'ireo filohampirenena sy tompon'andraiki-panjakana ambony samihafa tao Afrika ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika nandritra izay diany tany Kenya izay fahafahana miara-miasa ho fanatsarana ny toe-karen'ny firenena afrikanina, fifamenona eo amin'ny filàna andavanandro ny mponina ary fifanakalozana fahaiza-manao isan'ny nifantohany ady hevitra nandritra izay fihaonan'izay ka eto Andriatsilavo. Niaona tamin'ny filoha Egyptianina Abdel Fattah al-Sisi ny filohan'ny fanavaozana ny maraina teo, nanamafy ny fifandraisana teo amin'ny rotota, fa ihany koa nitady izay sehatra sy fomba ahafahana manitatra ny fiara-miasa, ahafahana miroso makany amin'ny tsaratsara kokoa. Vao ny farana ny lalona fanokafana ofisialy ny Africa Forward 2026, nandray avy hatrany ireo filoham-panjakana, lefitry ny Prime Ministre sy filohana vondrona iraisam-pirenena ny fanesy, ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika, tao amin'ny Kenyatta International Convention Center eto Nairobi, Kenya. Ity fihaonana an-tampony izay atao eto Kenya ty dia fihaonana tampony izay eritreretinay fa hitondra zavatra maro any Madagasikara. Ny voalohany indrindra aloha dia ny fitondranay ny processus de refondation izay ataonay amin'izao fotoana izao any Madagasikara mba ahafahanay mifindra makany amin'ny Repoblika vaovao dia ahafahanay milaza hoe mba misy reconnaissance an'izay processus de refondation zay no entina nakaty amin'ny sommet aty Kenya. Frakan'izay dia opportunité tia opportunité ho an'ny Madagasikara mba hanamafy ny fiaraha-miasany amin'ny firenena afrikanina voalohany indrindra, dia eo koa ny firenena frantsay izay anisan'ny nanomana an'ity sommet ity eritreretinay fa hanamafy ny fiaraha-miasanay amin'ireo firenena ireo mba afaka hanampy anay sy hanosika anay mba handroso makany amin'izany Repoblika vaovao izany. Amin'ny resaka ekonomika moa zany dia opportunité ty ho an'ireo mpandraharaha izay mpandraharahanay mba afaka miaona manavao partenariat, manavao fiaraha-miasa amin'ny investisseur vahiny afaka hanampy an'i Madagasikara amin'ny famoronana asa, amin'ny fampidirana investissement direct étranger. Fihaonana ny fanesy izay nifantoka tamin'ny fijerena sy fandiniana ireo sehatra isan-tokony, azo iara-miasa ka ikendrena azahoana tombotsoa ny firenena malagasy. Fihaonana ny fanesy izay manondro mazava ihany koa ny fankataovana ny fitondrana misy eto Madagasikara sy ny asan'ny vahoaka malagasy. Isan'ny raisiny tamin'izany Dr William Ruto, filohan'ny Repoblikan'i Kenya, Bola Ahmed Tinubu, filohan'ny Repoblika Federaly Nigeria, Duma Boko, filohan'ny Repoblikan'i Botswana, Jean-Jacques Bouya, Prime Ministre lefitry ny Repoblikan'i Congo, Mohamed Ali Youssouf, filohan'ny voamerany vondrona afrikanina, Louise Mushikiwabo, secrétaire général ny Organisation internationale de la francophonie. Mbola ho avy eo ny mpanao gazety ka eto Andriatsilavo ery isan'ireo any Kenya ihany koa amin'izao fotoana izao anamby izay tsy voaresaka tao anatiny reny fanadiadiana roriny rehefa vonona ny sary ao anatin'izay fa taorian'ny fametram-pialana ny ben'ny tanàna n'Antsirabe omaly izay
tarika resabe ihany koa naneho ny heviny ireo solombavambahoaka miisa roa izay voafidy tao amin'ny distrika an'Antsirabe voalohany mahakasika io fametraha-pialany be ny tanàna io ary koa mametraka fepetra amin'izay olona akasainy ny fitondram-panjakana ho tendrena ho PDS na ny filohany delegasiona manokana. Andrindrina Rendria Miarsokolo Antsirabe. Anisan'ny teraka resabe teny amin'ny tambajotra serasera Facebook sy teto amin'ny tanàna Antsirabe ny fametraha-pialany be ny tanàna ny commune Ambonivohitra Antsirabe raha samy manana Honoré Gabriel na fantatry ny be sy maro amin'ny anarana hoe Dr Runo ny alatsinainy faraka amin'ny 10 volana May 2024 lasa teo am-panangalan-tsaina maraina izay nirahany tamin'ireo mpiasa teo anivon'ny commune no nanambarany tamin'ireo mpiasa ny fametraha-pialany. Samy manana ny fomba fijery manokana ny rehetra makasika ity fametraha-pialany be ny tanàna ity raha ny taratra tamin'ny fanehoan-kevitra ireto solombavambahoaka miisa roa izay voafidy tato anatin'ny distrika Antsirabe voalohany ireto. Makasika ny fametraha-pialany be ny tanàna Dr Rino ny fametraha-pialana moa dia anazy manokana izy manana ny antony fa nazanana zany dia fantatro izy fa olona mahitsy fo ary olona niasa tamin'ny fony manontolo ho an'ny tanàna Antsirabe. Nisy ny tsara betsaka vitany izay fahatsiarovana ho an'ny tanàna Antsirabe. Tsy azontsika lavina inkeo tsy andaniny fa maro ny asa miandry an'izay tompona andraikitra ho avy vaovao eo fa tsy resaka fa tsy ny fandaminana ny tsena ny fandaminana ny fifamoivoizana izay hitantsika hoe mesarotra eto amin'ny tanàna Antsirabe fa ny tena koa mahasolombavambahoaka dia vonona trany amin'izay fiaraha-miasa rehetra izay ho an'izay tompona andraikitra rehetra dia vonona fanomezana amin'ny fiaraha-miasa ho fanatsarana amin'ny tanàna iombonana. Eny ny fametraha-pialana moa zany nataon'ny be ny tanàna dia anisan'ny jerena ihany koa reny mahomby détail ampahitsiana ampahendrena rehefa hita fa tsy ho vita le andraikitra tsisy maharatsy an'izany satria le vahoaka rahantsika malala ny fampitehan'ny tanàna fa tanàna Antsirabe tsisy izay tsy mimenomenona niza indrindrindrindra ny vahiny izay mandalo eto dia fahendrendreny rehefa hita fa tsy ho tratra le tamberina andraikitra takin'ny vahoaka dia fahendrena fahitako an'ireny fametraha-pialany ireny. Tsy misy firenena sy tanàna afaka mandroso raha tsy miainao anatin'ny fanarahan-dalàna tanteraka ireo vahoaka ao aminy ho iatran'ny solombavambahoaka député Michel Lavakoaby ary ny olona izay hokasain'ny fitondram-panjakana ho apetraka ho PDS tantanan'ny tanàna Antsirabe eo dia tokony olona afaka mamerina ireo vahoaka ianao anatin'ny fanarahan-dalàna mba ahafahana mahazo fampandrosoana. Manantena zavatra ny vahoaka, manantena zavatra Antsirabe, ny zavatra tonga zany dia fandraisana ndraikitraingana mijery mangiry vahoaka ary izay ihany koa dia tsy maintsy hiara-iasa amin'ny préfet vaovao ary tsy maintsy ampitoviana tsara ny tady-tokanga mba hahazahoana résultat fa ny hafatrafatra zany dia ny hoe PDS zanaka Antsirabe io koa tsy mety raha vao tsy zanaky ny mpitsokofy na zanaky ny vakina karatra olona avy amin'ny Deko tsy malala ny na olona avy amin'ny Tuliara tsy malala ny mahizy any Antsirabe na mahizy amin'ny vakina karatra zay zany tsy pihako tsara hoe zanaky vakina karatra mpitsokofy manana karisma olona afaka mamerina ny vahoaka ao anatina fitsipika mba ahafahana mahazo le fampandrosoana fa lasa fanjakan'ny baroa ny tanàna dia rahantsika malala ny fanankianana maro samihafa raha mifanohatra amin'izay dia zao tsy maintsy mifampiresaka aloha satria résultat ny tadiavina tsy maintsy mifampiresaka ka rehefa hita moa fa tsy azo anarina tsy azo tenenina dia manasa tanana izay ozy izy plato. Araka izany dia andrasana ny fanendrena PDS vaovao avy amin'ny fitondram-panjakana eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblikan'ny Fanavaozana hitantana ny commune Ambonivohitra Antsirabe taorian'ny fametraha-pialany be ny tanàna ny alatsinainy faraka amin'ny 10 volana May 2024 lasa teo. Efa voninao ambadika eo ihany koa Gaeton Andriatsilavihery hitondra an'izay tsara ho fantatra mahakasika an'izay fionana any Kenya ny Africa Forward izay raha efa vonina ny sary ndao rahantsika. Ety amin'ny foibe ny Africa Forward Summit indray no misy atsika amin'ny tendroany ity tamin'ny 7 maraina teo no nikadina teto amin'ity toerana ity ny filoham-panjakana malagasy dia nanatrika an'izay fionana an-tampony ety Kenya izay ny zavatra nisy aloha dia nisy ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy taorian'izay dia nisy ny fandraisana manokana sy ny fionana manokana tamin'ireo filoham-panjakana maromaro ary dia maro tokoa ny filoham-panjakana sy ireo solon-tena-panjakana maromaro ny aona
nangataka fiaonana tamin'ny filohan'ny fanavaozana amintsika zany fa misy ny ataontsika hoe reconnaissance manokana ho an'ny Madagasikara eo anatrehan'izany ary ny tolakandro zao dia mbola nitoy ihany koa izay fandraisan'izay ary ny hariva moa amin'ny valora alina noany amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao izao no miaona amin'ny diaspora eto an-toerana ny filoham-panjakana hoezahana ho ampitaina amintsika eto ihany zay fa andeha aloha hoaraintsika ny zavatra nisy tamin'ity androany ity. Ety amin'ny foibe ny Africa Forward Summit indray no misy atsika amin'ity androany ity tamin'ny 7h maraina teo no nikadina teto amin'ity toerana ity ny filoham-panjakana malagasy dia nanatrika an'izay fiaonana an-tampo. Ho hitantsika eo ihany ny fivoarana izay fiaonana any Kenya, fiaonana an-tampony tany Kenya izay fanohizantsika ny fampahalalam-baovao iverina vetivety ao Antsirabe isika. Nandray ny asany avy hatrany ny prefet an'Antsirabe vaovao taorian'ny famindram-pitantanana androany izay natrehandreo manam-pahefana sivily sy miaramila maro tany an-toerany. Isan'ny lara-pameny fitandrona ny fandriam-pahalemana ao Antsirabe ary isan'ny paikady arahana amin'ny OMC mahakasika izay. Andao arahantsika ny fanampanazavana. Arak'izay moa ny andraikitrana eto dia mahakasika ny fisolohan-tena mpanjakana dia arak'izay moa dia hoe hafatry ny filohan'ny fanavaozana trano no hoe ny mpiasa-mpanjakana dia tsy natao hotopoina fa hanompo vahoaka ka dia ny tompontsoan'ireo mpitady servisy sy filana anivon'ny sabiraha-mpanjakana tena himasoanay izay atao anatin'ny fanarahan-dalàna sy ny mangarahara tanteraka dia betsaka moa ny vitany teo aloha dia hotohizana ihany koa tsy azo atao ampanjavatra ihany koa ny resaka fandriam-pahalemana satria tompona ndraikitra amin'izay resaka fandriam-pahalemana izay izahay solon-tena mpanjakana. Anobetroka vetivety miantso ny jerena akaiky sy anoka fanafanadiadiana momba ny fiasan'ny fitsarana ao amin'ny district Ambetroka ny eo anivon'ny cabinet juridique lutte contre l'injustice et défenseur de droits humains. Dahalo raindahiny amin'ny alatromby efa namon'olona nandoro kazerina ny gendarmerie ihany koa fa tsy misy fandraisana andraikitra raha ny fanazavana hatrany izay ahina misy ambadika kolokoloka antony sy nanaovan'ity cabinet iray ity antso ny tompony andraikitra isa nambaratonga ny eo anatin'izay. Misy dahalo raindahiny efa fantatry ny vahoaka sy ireo tompony andraikitra izatsokajiny ao amin'ny district ny Betroka hoy ny lutte contre l'injustice et défenseur des droits humains. Ity fikambanana ity izay manantanteraka fanadiadiana tany an-toerana ka nahita fa ankoatry ny alatromby misy ihany koa ny von'olona sy ny fandorana braon'ny gendarmerie nataon'ireo dahalo ireo fa tsy misy fandraisana andraikitra mandraka kehitriny. Sy karitra nandritra ny fanadiadiana fa misy ny fitanilana teo anivon'ny fitsarana. Ahitana an'izany raha ohatra ka nitranga tagna mois de mars 2025 io tranga io zay efa nametrana fitoriana dia mbola tsy misy ny fipetra fisamborana n'le olona zay navanin-doza hatramin'izao ka manoloana an'izany zavatra zany dia tena tsy afeninay fa tena maloto tanteraka ny fisarana ao Betroka ka mila fandraisana fipetra haingana raha ohatra ka hoe ary mamenatra ny milaza hoe misy fanavaozana ny eo anivon'ny raha-pisarana raha ny situation n'ity raharaha ao Betroka no resana satria ny tompona andraikitra rehetra dia samy manilika daholo fa hoe ao amin'ny fisarana no miaro an'io olona zay efa gangla ikoizan'ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra io ary efa miteraka lasa miteraka korota agnatin'ny samy mpiasa mpanjakana ao toerana le zavatra satria ny fitsarana miaro anazy gendarme manenjika dia miady ny tompona andraikitra amin'izao fotoana. Efa mahafantatra ity raharaha ity na ny eo anivon'ny fiadidina ny fanavaozana ny repoblika na ny gouvernemanta isan'ambaratongany raha ny fanehoan-kevitra hatrany. Ndrana ankehitriny dia efa mahafantatra nyity raharaha ity ohatr'izany koa ny eny anivon'ny ministeran'ny fitsarana ny mpiara-miasa ao amin'ny ministra Fanirisoa variana zay satria tsy misy ny fandraisana andraikitra haingany manoloana an'le zavatra tena hoe mahatsiravina satria amin'izao fotoana zao io olona io dia mbola mihetraketraka raha mifanena amin'ireo olona zay nitorana azy ireo ny ekipa zay ambany fiahiny dia tonga dia mbola manao fiesika mahery vaika zany hoe mampiasa basy tonga dia mitifitra dia manao asoavo tena manao asoavo satria mampalahelo ny vahoaka satria rehefa nitaraigna reto ray aman-dreny reto satria tsy niesika ny fisarana ny fitoriana ny olona io tsy nisy fipetrany raisina mazava dia nitoro tagna amin'ny CSM reo olona reo
vita ny fitoriana CSM tonga de le zanak'rangahy nametraka fitoriana no nanaovany fisarana vazansy ka nampidirina poza nanaovana namoronana karazana équipation CNA zany hoe ny foroporonina tegna nafahana napitrana zapo zany hoe vazansy zany le zavatra andrasana araka izany ny fandraisana andraikitry ny eo anivony ny ministera ny fitsarana momba ity raharaha ao amin'ny distrika ny Betroka ity. Lafomba vao afa tsy mahafeny fepetra takina maha-orinasa afaka bazy intsony ankamaroany ireo orinasa anatin'izay sokajy izay amin'izao fotoana izao betsaka ireo efa tsy anatin'izay sehatra izay ihany koa mbola migoko ireo tombotsoa azo avy amin'io sady io iroso amin'ny fanadiovan'ireo orinasa afaka basandoka na ireo tsy manaraka lalàna intsony araka izany ny fanjakana amin'izao fotoana izao isorohana ny fanararaotana sy ny kolikoly ao anatin'izay tojony tahirino mitatitra ny Antsiprienne. Anadio ireo orinasa nahazo sata manokana antsoina hoe entreprise franche na ny orinasa afakaba ny fanjakana. Orinasa miisa 777 no nahazo io sata io hatramin'ny taona 9,990 fa 7,700 sisa no mbola miasa amin'ny maha orinasa afakaba azy. Ny 9,700 ambony kosa dia tsy miasa amin'io sata io intsony nefa mbola misitraka ireo tombotsoa azo avy aminy na dia efa tsy mananjo azo izany intsony aza amin'izao fotoana izao. Nilaza ny FMI na ny Fonds Monétaire International fa mety hisy kolikoly sy fanararaotana ny fisian'ny fisandohana ho afakaba. Very vola amin'ny hetra tokony hiditra aminy ny fanjakana. Misy ihany koa ireo orinasa taratasy fotsiny mbola mahazo ny tombotsoa hatrany. Ilaina io fanadiovana io. Hoy ny avy ao anivon'ny Cercle de Réflexion des économistes de Madagascar. Zava-dehibe indrindra izay fanadiovana amin'ny resaka fitantanana izay satria anisan'ny manque à gagner ho an'ny kitapom-bolam-panjakana ny zavatra toy ireny ary ny anton'ireny moa zany ao anatin'izay mety misy kolikoly ihany koa mety mahatonga an'ilay izy ho tonga amin'izay fa isorana moa ny fitondram-panjakana ankehitriny hoe mitondra an'izay fanadiovana satria izay bonne gouvernance izay no isan'ny andry ngeza be mba iarenan'ny toekaretsika. Le izy fitoviana tokony hitovy daholo ny orinasa fa tsy misy hoe tombo sy ala satria lasa mahazo tombony bebe kokoa zany le ary am'le tsy nandoa dia mahazo gain be dia be mahazo tombony be dia be raha oharina n'le orinasa sasany. Dia tokony ilaina ny fanadiovana ohatran'ireny ary inona sy antenaina fa hisy vokany lehibe tokoa izay fanadiovana izay aoriana kely ao. Isan'ny tombotsoa lehibe azon'ireo orinasa mahazo ny sata entreprise franche na ny orinasa afakaba ny tsy fandoavana haba sasany amin'ny fanondranana entana sy ny fanafarana fitaovana, ny fahazona fihenam-bidy amin'ny hetra ary indraindray ny fandoavana TVA na ny droit de douane amin'ny ta ambany. Omena fanamorana ara-pitantanana ihany koa izy ireo. Raha ny fijerin'ny mpandraraha ilaina izao fanadiovana izao sy ny fitoviana eo amin'ny fomba fampiarana ny lalàna amin'ireo orinasa eto antoerana. Nisy fiantraikany betsaka izy eo amin'ny orinasa raha isika hoe orinasa mitovy activité ohatra tsy hitovy mihitsy ny fandaniana zany ilay charge ho an'ilay orinasa afakaba sy ilay tsy afakaba. Dikan'izay ilay afakaba afaka manolotra vokatra amin'ny vidiny moramora kokoa dia voafehany koa zany le tsena dikan'izay ilay sady mandoa ny hetra sy ny isan-karazany atsy amin'izay fotoana izay voatery mampiakatra ny vidiny kokoa ho anazy nefa nisy tsy ahita tsena rehefa avy eo dia ho lasa sarotra ho azy ny androso sy ampiroboroba izay orinasan'izay ary mety ho tonga hatrany amina hoe fikatonan'le activité an'izay zavatra izay. Anisan'ny fepetra mety ho raisin'ny fanjakana ny fanafoanana abrogation d'agrément ny fahazon-dalana na ny fankatoavana n'ireo orinasa ireo. Esorina amin'ilay sata entreprise franche ka averina mandoa hetra ara-dalàna ireo voakasika na mety esorina tanteraka ao anatin'ilay rafitra raha ny fanazavana trany. Miresaka an'izay orinasa afakaba izay hatranisika mpiasa iray no namony ainy tao amina orinasa afakaba iray teny Andranomena ny maraina teo. Ahina ho fijanonany fotampoka vokatry ny fikorontanan-tsaina no nitarika ny fahafatesany ho ireo mpiara-miasa aminy androany ireo mpiasa izay tsy mbola nisitraka karama volana aprily hatramin'ny androany. Andao rahantsika ny Antsiprienne zay.
reny mpianakaviana iray tokony no 7 taona piasa ao amin'ny orinasa fakaba misehatra amin'ny fanjairana eny Andranomena no namony ainy teo ampanatanterana ny asany maraina teo. Araka ny fanazavana azo, matetika ireo piasa ao amin'ny orinasa io no misedra olana amin'ny resaka karama ka ina ho mety vokatra ny fikorontanan-tsaina no nahatonga azy ny tamboditra sy ny janona ny fony tampoka. Tsy narary izy, salama tsara izy, miala tany an-trano. Mbola miresaka ny ankizy io satria izay tsinona mbola tsy nahazo karama farany volana. Dia ny tompo-tranony nefa mana-presy be anazy amin'ny hofa-tranony. Dia miasa be zany ny saina. Dia miresaka dia hoe valo alina no omeny atsam-piasana anay zany hoe omena aloha fa mbola tsisy karama fa mbola amin'ny zoma indray vao misy karama. Dia niasa tamin'iny ny saina dia tamboditra teo ambony masinina izy dia nitarika nahafaty anazy. Noho ny fieritreretana zany hoe be loatra le fahasahiranana eo aminy mety izy konkoa mananatrosa any amin'ny fiarahamonina any dia rehefa tonga izy raha valo alina ny raisiny dia mety ho be dia be ny olona hitako trosa nefa tsy aharaka an'le trosany zany le vola dia mety nieritreritry izay hoe izay ny mety nampisonitra ny tension dia rehefa nianjera moa zany izy raha araka ny fitantaran'ny mpiasa dia ohatran'ny hoe arrêt de cœur sa inona no nahazo anazy izay no entao amin'ny dokotera zany. Mahery ny 250 ireo piasa ao amin'ny orinasa fakaba misehatra amin'ny fanjairana eny Andranomena ity. Avelony taraina ireo piasa fa tsy mbola nandray karama izy ireo ho an'ny volana Aprily. Voalasa fa nanomboka ny volana Desambra ka hatramin'izao no nisedra olana tamin'ny fahatarany karama izy ireo. Marina fa taraiky ny karama-piasa ary raha ohatra ka mihoatra be zany dia misy majoration le fataran'ny ny karama-piasa raha ohatra ka ampiakarina eny fitsarana ihany afaka manapaka an'izay zavatra izay. Ary ny fahataran'ny karama-piasa koa dia hoe en cas de force majeure zany manana hoe 7 andro fa tsy hoe isambolana dia misy cas de force majeure foana zany fa tokony zany ampafantatra ny mpiasa izy hoe inona marina le situation atao anatin'ny toeram-piasana satria lasa miteraka fisondrotana tension dia io moa zany no vokany ao anatin'izao zavatra zao e. Niezaka nangataka fanazavana avy amin'ny tompon'andraikitry ny orinasa ny mpanao gazety tonga teny an-toerany saingy tsy tafiditra tao anatin'ity orinasa ity ary tsy nahazo fanazavana avy amin'izy ireo. Manoloana ity tranga ity mangataka ny fitondram-panjakana sy ny tompon'andraikitra voakasika ireo piasa hijery izao olana mianjady ny piasa malagasy izao. Dia izay ihany koa no entintsika misento vetivety ao anaty doka fohy azaka misaraka aminay. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voenja fiafy. Manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azy safidianana. Tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo. Azo andalorana. Azo atao coussin ao ana-canapé. Mety boela gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis masolitsy amin'ny loko isan-karazany, tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Mahatapy soka, mora diovina sady tsy matahotra rano, nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana. Ary isolant thermique, ilay mampangatsiatsika ny atitrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka. Dia tonga varaliana fa misy revo izay tiana. Tiago Jimina mangala etaetanaka manala etaeta itanao mpivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C Jimina ny goût-tegna naturel tsy pirate fa tegna réel parfum orange fraise et coco sy parfum maro isan-karazany Jimina avy agny erope an'le tegna torche Mina mety amina. Ça y est, on l'a fait. Avec Yass et moi, t'as enfin tous tes kiffs sur une super app. La seule appli de Mada qui t'ouvre au monde du digital. Profite à fond de Netflix, tes musiques, tes jeux mobiles, Zeti, Quizzacaf, tes sites d'achat et bien plus. Depuis ton smartphone, ta super app Yass et moi t'attend. Télécharge-la vite sur App Store ou Play Store.
anoizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity anverina nampikakaiky indray ny fahatapahan-drano lavareny amina faritra maro eto Antananarivo sy manodidina raha ny fitarainana ataona ponina maro androany ekena fa tsy hotafarina ao anatin'ny fotoana fo ny jirama raha ny fanohikevitra nentina izy ireo na izany aza ilaina ny fanatsarana ny fomba fiasa isorohana ny fitokonana etsero ankehitriny entsorasoary malala toy ny olana hatramin'izay tsy zarizary ny famatsin-drano ary tsy ampy ny serasera avy amin'ny orinasa jirama amin'ny fahatapahan-drano hoy ny mpanjifa tsy ampy ny filazana ao amin'ny tambazotra tserasera izay tsy ny olona rehetra no anana fahafahana ampiasa izany ho an'ny teny amin'ny faritra nansana sy ny manodidina tsy nandeha ny rano nanomboka ny alahatoerany fitarainana ho an'ity renim-pianakaviana ity manana olana izy eo amin'ny fanasana lamban-jaza noho ny tsy fisian'ny rano. Nenay aloha zao tena sahirana mihitsy satria vadiko tsy ao tsy afaka haka rano zany didy tsy afaka hoe haka rano any lavitra be ranonay nefa ny tena efa tapa bidon sisany ny andrahoana sakafo tsisy tsony ny anasana lamban-jaza dia ny zay koa tsy maintsy mamana rano isaka metsika amin'ilay indraindray ampandroana anazy na hoe anaovana ny rononony sy ny sotroko amin'ilay mbola rovolana manko izy dia sahirana be mihitsy izay dia miangonao aloha zany ny lamban-jaza satria ny vadiko mbola tsy tonga izy tsy maintsy izy raha riva vao maka rano any amin'izay tany any tamaly zao zay saika haka rano dia efa tapaka io zay natonga anay tsy nahazo tsony. Misy fotoana misy fofona ratsy sy mivadika mavo ny lokon'ny ranony jirama rehefa tsy tapaka ahina hiteraka tsy fahasalamana. Io fahatapahan-drano io no anisany nisin'ny olana hatramin'izay ka nahatonga ny fidinana an-dalambe raha ny fanazavana. Fa le tsy fantatra hoe tapakandro fotsiny mivevany ilay izy mandrakizao mbola tsy miverina tena mijaly tena tsy mivarotra mihitsy dia miandry izay verena satria rano no tena ilaina eto. Mandeha mitady any amin'izay toerana mandeha ary amin'izay misy hoe dobo na vovo reny ohatrohatr'izay zao ny nangalanay androany. Manirakolona mitady any hoe za mety misy toerana misy rano dia zay ny atao aloha zao. Dia nisy fotoana koa ny rano tetỳ amin'ny pompe io mahay miboatra indray le rano amin'ny dalina reny le izy. Tamin'ny fotoana tsy tapaka ny rano amin'izany fa mandeha foana fa misy fotoana tena mahay miboatra ny rano amin'ny dalina le rano. Maka rano amin'ny vovon'olona any zao zay 900 ny bidon ray. Eny Manjaka ray de C loharano anatin'ny tanànan'olona iray no miantoka ny fiainany ponina noho ny fahatapahan-drano matetika ary 100 ariary no hamarotan'izy ireo ny iray bidon. Tao anatin'ny 3 andro nitombo ireo olona maka rano ao noho io fahatapahan-drano io. Ny olona mpahandro sakafo ato zao ny anazy efa misy 10 maraina nefa ny atoandro koa izy maka vao maraina izy maka atoandro izy maka hariva izy maka dia ny ankoatran'izay misy maromaro ny olona tao manodidina eto zany presque eto maky tao anatin'ny 3 andro zay dia tapaka foana ny tapaka amin'ny pompe dia lasa mebetsaka le patsaka ny tombo be dia be. Za eto Manjaka ray fa ary ambany andefana be ary misy ana tsisy rano zay ndraindray sy 12 alina vao mandeha amin'ny pompe adiny 3 dia tapaka indray amin'ny 4. Io resaka rano ihany zao nangonana filoham-pirenefany mbola zao ihany mbola mahazo manao talavitra noho teo mahazo anay Manjaka ray. Ny rano zao tena tapaka mihitsy zao dia matsaka tamin'ity vovo ity ny olona dia amin'izao zany tapaka. Voatotoana mihitsy satria manasa vilia zay mila rano, mandrakavy mila rano. Anatin'ny maintany tsy ampy ny orana ritrany amin'ny fariatsy ambanin'ny rano aroa antitra ireo fantsona olana ara-teknika ampifandimbidimbasina ny famatsiana rano bombonina sy ny sisa isan'ny fiainana andavanandro ny ponina eto Antananarivo sy ny manodidina ireo amin'izay olana ny rano izay. Ny mpanjifa izay mahalala fa tsy voavaha anatin'ny fotoana fohy ireo olana sedran'ny orinasa jirama fa tokony nisy fanatsarana ny fomba fiasan'ny isana ambaratonga ny anatin'izao fanavazana izao. Iazo ny Mahajanga vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Manamafy ny fiaraha-mientana sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny Vision Madagascar NGO sy ny Alliance Française Mahajanga eo amin'ny ady amin'ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra ny rotonta amin'izao fotoana izao. Nisy arak'izany ny question pour un champion niarahana tamin'ny Julien le père Somaly tao Mahajanga izay nitarafana ny fahombiaza ny tetikasa izay arahany rotonta. Christian Andria Mierikolo Mahajanga. Fanatanterahana ny ady amin'ny tsy fahaiza mamaky teny sy ny manoratra no tetikasa anisan'ny miantefa mivantana amin'ny vahoaka
izay tsy manana fahafahana manatona toeram-pamakiam-boky indrindra fa ho an'ireo ankizy any ambanivohitra sy amin'ireo toerana sarodalana izay antsoroany Vision Madagascar NGO iarahany miasa amin'ny Alliance Française eto Mahajanga ka izy ireo no ny antsoroka ny fahafahana nanome amboara ho an'ireo mpandresy nandritry ny hetsika voalohany question pour un champion niarahana tamin'ny Julien Lepers ao anatin'izao fandalovana eto Mahajanga izao. Anisany nanoana an'izay hetsika izay ihany koa zany ny Vision Madagascar NGO tamin'ny alalan'ny fikarakarana sy ny fanomezana ho an'ireo mpandresy nandritra an'izay question pour un champion zay. Fanoana ny Vision Madagascar ny NGO moa dia mbola mitohy ary mbola misy activité maro iarahana miaraka amin'ny Alliance Française mandavataona ary misy ihany koa ny fanoana nataon'ny Vision Madagascar NGO amin'ny fotoana maharitra ho an'ny Alliance Française. Ny fiarah-miasan'ny roa tonta io no ahafahan'ny Alliance Française manaparitaka ny fampianarana fiteny frantsay sy kolontsainy amin'ireo toerana lavitra atao anatin'ny faritra Boeny tahaka ny fanoloran'ny Vision Madagascar NGO toeram-pamakiam-boky ao amin'ny fokontany Tanambosotema eto Mahajanga sy ny fiara ahafahana manatona ireo toerana lavitra ny famakiam-boky ny Alliance Française. Un partenariat très important. De toute façon, l'Alliance Française a des partenariats le plus fréquemment parce qu'avec justement des organisations humanitaires, des organisations non gouvernementales, tena zava-dehibe ny fiaraha-miombona tokony vondrona tsy miankina amin'ny fanjakana izay tena maro miara-miasa amin'ny Alliance Française eto Mahajanga tahaka ny Vision Madagascar NGO eo amin'ny fanatanterahana ny asa fifanampiana amin'ny maha-olona satria ny Alliance Française dia sekoly mampianatra teny frantsay ahafahana mahazo delfa sy mikarakara ireo hetsika maimaimpona ara-javakanto sy ara-kulturaly. Parce que sinon les concerts, vous savez, c'est payant, c'est pas facile pour tout le monde. Donc, et on essaie aussi d'aller à la rencontre des populations et tout ça gratuitement. Donc, fahombiazana ny hetsika ny question pour un champion niarahana tamin'ny Julien Lepers tato amin'ny Alliance Française noho ny fahavitrihan'ireo mpandray anjara avy tamin'ireo sekoly maro teto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga izay nampahatsiahy ny mahazava-dehibe ny fahaizana sy ny fahafehezana ny fahalalana ankapobeny. Tokony andinika sy hamakafaka ny olo-pireneny indrindra ny tanora manoloana ireo vaovao maro miparitaka amin'izao fotoana izao. Misy manana tombontsoa manaparitaka vaovao diso eto amintsika ary maro ihany koa ireo tafiditra anatiny velam-pandrika ka mahatonga korontana sy savorivory samihafa. Manoloana izay nampiofan'ireo tanora ny teo anivony Data Bridge Madagasikara hayanavaka ny vaovao diso sy marina ary ezahana ny hanaparitaka ny fahaiza-manao amin'ireo tanora rehetra manerana Madagascar. Andao rahantsika ny fanampanazavana mikasika izay. Ama citoyentsika rehetra dia adiditsika no rehefa mizaka zavatra dia zavatra voamarina tsara sy zavatra tena hoe atokisana fa hoe tena marina le zavatra zaraina. Misy impact amin'ny fandrosoana le izy. Voalohany aloha fantatsika tsara fa ny information dia ahafahantsika mahazo ny zava-misy. Ahafahantsika mahita hoe inona mandeha, inona mety, inona tsy mety. Dia ny zarainay amin'ny étape anakefatra le izy voalohany aloha izy mila mijery hoe mamakafaka tsara inona le tenen'le affirmation. Avy eo izy mijery le contexte hoe taiza iza no niteny azy tamin'ny fotoana inona le izy sy izay contexte mifanaraka amin'izay. Étape fahatelo rehefa avy eo dia mijery zareo hoe aiza ny source, ny teny source ve la information. Raha ohatra ka niteny izy afaka vérifieko ve le source hoe tarinona ahitana anazy na tary inona ny action tokony ho raisiko ho zaraiko amin'ny mpiara-belamiko ve le izy. Vaovao ny fahasalamana no anohizantsika ny fiarahana amin'ity ala ity. Miandry fahafatesana ny ankamaroan'ireo marary voka tratra ny insuffisance rénale ankoatr'ireo manana fahafahana hanao dialyse na hitsabo-teny hanivelany amin'izao fotoana izao. Fanaovana dialyse ay tombanana hatramin'ny 2 tapitrisa ariary isaky ny herinandro raha 2 hatramin'ny 3 alina dolara. Ny saran'ny famindrana voa any Inde, ny famindrana voa izay mbola voararany lalàna eto amintsika. Antony tsy maintsy andehanana any ampitan-dranomasina indrindra ny any Inde moa zany ny fantatra ao anatin'izay. Daniela Minorso. No ny tsy fahampiany fahefa-mividy ny ankamaroan'ny malagasy fa ihany koa no ny falafosan'ny fitsaboana eto an-toerana saika lasa manao dokotera tena na manatona mpitsabo nentim-paharazana izay mitsabo amin'ny alalan'ny tambafy sy ny maro hafa na miandry fahafatesana ny ankamaroan'ireo olona marary voka tratra ny insuffisance rénale na ny tsy fahampiany voa eto Madagasikara amin'izao fotoana.
Ny volalany marary iray voany insuffisance rénale na ny tsy fahampiany voa amin'ny fanaovana dialyse na ny fanadiovana raha ohatra izay vinavinaina tratratrany amin'ny iray tapitrisa ariary eo isaky ny herinandro raha toa ka manodidina ny 3 hetsy ariary kosa ny fanaovana dialyse iray. Ny fanaovana dialyse izay tsy maintsy atao in-3 isan-kerinandro raha tratra ny insuffisance rénale aiguë ny olona iray ary mety atao mandra-pahafaty izany raha toa ka tratra ny insuffisance rénale chronique ka tsy manao famondrana voa na transplantation rénale ny marary. Ny famondrana voa izay marina fa tsy mbola vita eto Madagasikara fa tsy maintsy any Inde raha ny fanazavana. Anisan'ny mahalafo azy io raha ny fanazavan'le toeram-tanana n'le marary le miparitaka any amin'ny faritra maromaro dia hoe ilay ataontsika amin'ny hoe mialatsina amin'ny teny vahiny ilay consommable iny zany lafo be dia consommable satria misy an'le matériel kely vitsivitsy zay rein artificiel dia misy an'ny ligne zay reny zany no somary lafolafo dia iny mahalafo an'le fitsaboana. Misy solution le izy ho an'ny olona manana fahefana zay le hoe tsy ny olona rehetrarehetra no afaka mandeha any Inde fa afaka manao fitsaboana izy makany Inde amin'ny alalan'ny transplantation rénale na greffe. Io indray etapy hafa mihitsy io zany hoe misy havana zany manome voa an'ilay marary dia iny no ahafahany mivelona normal tsy manao dialyse fa kosa misy fanafody hoanina mandra-pahafaty mba tsy hampanao rejet an'ilay voana ampidirina anatin'le marary. Dia iny somary lafolafo satria tsisy eto Madagasikara tsy maintsy any Inde. Any Inde zany mora kokoa dia manodidididina eo amin'ny 20 000 ka hatramin'ny $30,000 zany ny saran'io greffe rénale io. Dia io tsy olona rehetrarehetra no mety hahatakatra an'izay fa izay manam-bola ihany. Efa nisy raha iverenana nandritra ny fitondrana teo aloha ny vinavina nanganana toerana sy hanovana lalàna mahakasika ny fanaovana famondrana voa na ny transplantation rénale teto Madagasikara saingy tsy nisy toy ny izany taty aoriana. Ny fanaovana famondrana voa ny toe-java misy eto Madagasikara izay somary mbola sarotsarotra hatreto noho ny riskana mety ho fisiany alatratova sy ny maro hafa. Ankoatra ny olana amin'ny falafosan'ny fitsaboana, tokony ho jerena akaiky ihany koa ny mahakasika ny lalàna fanomezan-dalana amin'ny fanafarana fanafody ho an'ny voa eto amintsika, tahaka ireo fanafody n'aretina hafa ho hiatrany teo anivon'ny Association Rénale de Madagascar. Nisy fotoana moa izay tany hoan'ny tany amin'ny 2021-22 tany nitety ireo grossiste na ireo mpamatsy fanafody eto Antananarivo nanontany hoe sao dia mba afaka manafatra an'ireto fanafody reto nareo satria mbola lafo koa ny fanafarana ny fanafody io isam-bolana. Ny hazavaina eto izahay ao amin'ny Association Rénale de Madagascar dia mivondrona amin'ny fanafarana fanafody atambatray zany io isaky ny 9 zay no manafatra fanafody dia indraindray iny maharaka tsy maharaka dia rehefa tsy maharaka iny izy dia mifampihera aloha sao dia misy ary dia mifanakalo fanafody eo dia rehefa nanontany zay le grossiste tamin'izay dia hoe mbola tsy afaka manafatra zareo satria mbola tsisy lalàna eto Madagasikara ahafahana manao transplantation rénale dia lasa tsy maintsy zahay marary zany no manafatra an'ilay fanafody any ivelany. Nefa raha ny tokony ho izy dia tokony hoe hitovitovy amin'ny resaka hoe fanafodina tension, fanafody le misy be dia be eto amin'ny pharmacie ireny fa tsy hoe miandry 1 mois anao vao tonga le fanafody, tokony hoe mba disponible io zany ilay fanafody. Raha ny zava-misy miamitombo hatrany amin'izao fotoana ireo olona marary voa vokatry ny finanana fanafody sy tambavy sy raha diso tafahoatra fa ihany koa noho ny tsy fisotroana rano ampy, izany hoe 1 litatra sy tapany hatramin'ny 2 litatra eo ary noho ny finanana akora chimique. Araka ny antotanisa farany navoaka ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé ny taona 2022, olona manodidina ny 7,000 hatramin'ny 1 alina mahery isan-taona no fantatra fa tratry ny aretin'ny voa ka mila fitsaboana eto Madagasikara. Amin'ireo olona voalaza ireo, manodidina ny 2,400 na 1,430 no fantatra fa mamono ny ainy no ny tsy fahampiany ny fitsaboana.
izay ny aretin'ny vofa mamely ihany koa ny aretin'ny nify sy ny atovava raha neto Madagasikara manokana. Amafisina ny fanaraha-maso sy ny fampanaran-dalàna ireo mpitsabo nify sy atovava raha neto amin'ny faritra Analamanga. Antony nananganana ny Koros Analamanga na ny Conseil régional des odontos stomatologistes d'Analamaga izay napetraka ampanarahan-dalàna ireo mpisihatra amin'ny fitsaboana ny aretin'ny nify sy ny atovava. Zatra manao lalandrinina sy miopefy ao anatin'izay fanatanterana ny asa izay. Dorantsika ny Antsipriana. Mahery ny zato ireo mpitsabo nify sy atovava tsy manara-dalàna ary tsy mandola atsakimoko eo anivony ho lavitra amin'izao fotoana. Raha nambatrany teo anivony Conseil régional des odontos stomatologistes d'Analamanga. Anaramaso ireo voakasika ny Koros Analamanga antony nametrahana ity farany. Eto Analamanga tokony asiana Conseil Koros satria eto miangy eto daholo ny osika rehetrarehetra izay hitantsika eny amin'ny tambazotra rehetrarehetra eny. Ny mpanao solonify manokatra vava tonga dia manala nify ny sasany dia manao solonify vita eo no eo publicité sy ny tariny. Misy any paramedy mandray marary, misy ny mpisabo sasasasany mandray marary zany rehetrarehetra zany satria midadasika ny Antananarivo Analamanga dia zarainy ordre national zany ny asa amin'izay mba maivamaivana kokoa zareo. Lara-pamena moa zany satria efa nitononiko teo marobe ny sy fanaran-dalàna dia ampahafantarinay zareo aloha zany hoe ohatr'izao no lalana tokony atao. Ity ny lalala velona tokony arana. Ny firoboroboany ireo mpitsabo nify sy atovava amin'ny sehatry ny tsy ara-dalàna izay animba ny asan'ireo manara-dalàna antony tokony tandremana amin'izy ireny. Le voka-drasiny moa zany le mpisabo nify sasany iny manana an'le qualité ny mampampisabo nify azy izy na miasa ary tsy dia iny loatra le manimba n'le mpiarabelona fa le olona le manaonao fatany sy qualifié akory. Tononiko manokana eto misy mabe resaka eny misy sy nianatra an'izany médecine dentaire zany akory dia mandray raha ihany izy. Misy ny sasany assistant dentaire dia rehefa avy eo nampenimpenarin'le olona niaraka nasa taminazy tao izy dia mandraindray ambadika any. Dia ny sasany paramedy manao an'izany dia nefa tsy qualifié. Rehefa misy tratrany complication avy any zay vao mandeha aty amin'le mpisabo nify qualifié. Eo indrindra n'le tena olana be satria menacé zany le santé publique amin'izay zavatra zay. Ka tombososoka ho rehetrarehetra zany zavatra zany aleo mandeha amin'ny ara-dalàna dia manafatra ho an'ny vahoaka. Jereo sara le olona andehanana isaboanareo nify sy atovava fa maro tsy ara-dalàna any. Raha ny fentrana avoaka ny OMS na ny Organisation mondiale de la santé tokony sanana olona iray aleo ny mpitsabo nify sy atovava iray saingy eto Madagasikara mita amin'ireo olona manodidina ny 3 tapitrisa mahery eto an-toerana tombanana ho mihoatra ny iray aleo no raisy ny mpitsabo nify iray no ny favitsy ny mpitsabo nify sy atovava eto an-toerana. Ireo vaovao nisongadina tao amin'ny pejy Facebook ny vaovao Kolo TV tamin'ity androany indray no ndao rahantsika vetivety. Ireto indray ary ireo ampany amin'ny vaovao nisongadina navoaka ny pejy Facebook ny vaovao Kolo TV androany. Ary toe-karena firenena ohatra ty Afrika amin'ny fanavozana i Madagasikara amin'izao ho ny ministra Dr Erinjatovo Aimé nankasitra ny tahirim-bola iraisam-pirenena sy ny banky iraisam-pirenena niezaka nataony Madagasikara teo amin'ny resaka fanavozana hoy ny ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Isan'ny firenena fakataky i Madagasikara ty Afrika amin'izao amin'ny lafiny maro mahakasika ny fanavozana. Ohatra amin'izany ny fitantanana ny trosa izay voalasa fa mbola tsy misy atahorana amin'ny toe-karena ho iatrany ny fanazavany. Nambarany teo anivon'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola trany moa fa maro ny vokatra hita tamin'ny fanavozana toy ny fiakarany tany etraniditra, ny fanavozana tamin'ny resaka lavanila sy letisia, ny fitombony tahirim-bola vahiny ary ny fiakarany sandany ariary. Voatendro Sherpa eo anivon'ny OEF Iramatoa Christine Razanamasoa izy arak'izany no isolontenany Madagasikara eo anivon'ny OEF ny andraikitry ny Sherpa izay manomana sy manaraka ireo dossier politique, diplomatique et stratégique mifandray amin'ny OEF.
irado rabarilala no voatendry ho tale jeneraly ny kompania mpitaterana nabagabaka Madagascar Airlines araka ny nota navoaka ny filan-kevim-pitantanana ny orinazy tafiditra ao anatin'ny fampiarana ny rafim-panarenana ny kompania amin'izao izao fanendrena izao raha ny fanazavana ankoatra ny mahampanamory azy efa nitarika fitokonana teo anivon'ny Madagascar Airlines sy nitaky ny fialany Italia jeneraly teo aloha ny tenany. Famaikilany afo ny EPP ao Morarano fokotany Anosikely commune Ambatomanoina district Anjozorobe araka ny vaovao voarainy maraina teo sy fantatra mazava loatra eto izay antony natonga ny firetana rava ny sekoly raha izao sary izao. Baobab nanamarika tantara miarava ny baobab iverina ho lehibe indrindra eto Madagasikara ao Andobiry fokotany Ankilifolo commune Antongo district any Morombe no misy azy mandidina ny 20 metatra ny fivelarany ary 5 metatra ny ahaviny voalaza fa efa mahery ny 700 taona mahery izy ary tena ajain'ny mponina ny antoerana no izy toerana masina amin'ny fomba indrazana sady mahaliana ho an'ny mpizahatany marina fa efa nisy kuit sy takakoike izay lafy tamin'ny janoary 2024 hita tao Andobiry any indrefy 720 metatra. Ankazondrano fianaran-tsoa fiara tapaka isatra no tradoza nisy ninaratra fiara fitanteram-bahoaka iray no tradoza tao Ankazondrano fianaran-tsoa ny maraina teo raha nambaran'ireo zandary tapaka isatra fianandohany vory ity bus 40 ity antony mahatonga ny loza nisy araka izany ninaratra rehefa nentina namonjy toeram-pitsabony tsy nisy kosa ny ainana fohy. Fadseranana malagasy voasambotra ny olona nitondra n'ilay pejy sandoka nampafantatra ny teo anivon'ny fadseranana malagasy androany fa voasambotry ny mpitandro ny filaminana ny olona voatondro ho tao mibadiky ny fampiasana ilay pejy sandoka nataony tamin'ny anaran'io sampandrara io miantso ny rehetra ho mailo manoloana ireo pejy sandoka manaparitaka vaovao tsy marina na milaza fa mikarakara lavanty vente aux enchères tsy ara-dalàna amin'ny tambazotra sosialy ny eo anivon'ny fadseranana mampatsiahy izy ireo fa ny fandraisana anjara amin'ny lavanty karakarain'ny fadseranana malagasy dia tsy mitaky sara ampisoratana anarana na fandoavam-bola mialoha ny 700 moa no laharana maintso iantsoana ireo tompona andraikitra raha misy ny tranga mampiayay na fisolokiana hita. Betroka sarona indray ny rongony 520 gony rongony 520 gony milanja 300 km mahery notrateky ny gendarmerie Betroka nentin'ny fiara 4x4 avy aty Antananarivo araka ny vaovao navoaka ny solombavam-bahoaka voafity tany Antoerana olona miisa roa no voasambotra ka mpamily ny iray ariva tandela nanao fanamina miaramila ny iray faharoa. Mifarany eto indray ny fiaratsika ho an'ny androany hankasitrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany manapitafa ao amin'ny rapitsondray ary veloma tompoko. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Jumina, Tiago, Jumina, orange, fraise et coco, si parfait, Marisa Caraza, Jumina, Mina Meterna. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté Ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.